Makasika kosa indray ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny dia noraisy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely omaly ny masovoan'ny Alemaina miasa simona eto Madagasikara Andriamatoa Gerika Aralda ny fiatrehana ny fahavaratra no isan'ny nisongadina nandritra ny fionana teo amin'ny rotonta. Vonany anampin'ny komina Antananarivo renivohitra ny Repoblika Federalin'ny Alemaina araka ny fantatra taorian'ny fionana teo amin'ny hiben'ny tanàna Ramatoa Ravalomanana Lalao sy ny masivoho Alemaina Andriamatoa Gerika Aralda omaly tetsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely. Naharitra adiny iray teo eo ny fionana teo amin'ny rotonta ary nakasika lafiny maro ny resaka ny fanaovana. Araka ny nambarin'Andriamatoa Gerika Aralda dia izany natao vaindohan-dresaka ny mikasika ny filana ho an'ny tanàna Antananarivo indrindra ny fanampiana ireo olona tena sahirana. Noresahany ihany koa ny mikasika ny fisorohana ny tondra-drano amin'ny alalan'ny arika hiatrehana ny taom-pahavaratra 524,440. Maro ireo tetikasa kasain'ny Repoblika Federalin'ny Alemaina ho toto-saina hanampiana ny tanàna Antananarivo toy ny fanomezana asa sy ny fampiroboroboana ny sehatra ny fahasalamana. Voalazan'ity olo manan-kazy ity ihany koa fa misy ny fanofanana manokana ho an'ireo izay ahasahana izany. Ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta tokoa dia misy foiezaka sy lavitrezaka hoy izy. Ny fiara-miasa amin'ny komina manokana no niresahana nandritra ny fotoana hoy ny masovoan'ny Repoblika Federalin'ny Alemaina nandritra ity fionana ity.